Le didipotra fobe zany a didipotra efa fanoisan-taona eto amin'ity toerana ity a c'est iarana amin'ny croix rouge eto amin'ny fahaizana fahadimy efa taona maromaro zay no nisian'izao hetsika zao ary croix rouge moa dia manana ny mpiara-miasa aminy koa sy ny mpiara-monina antoka amin'ilay izy a dia ao koa moa zany ny fikambanana zay hoe manolotra ny fanomezana ho an'ny zaza vita didipotra dia ao ny FAF5 zany zay ao moa ny député Madagasikara lany teto amin'ny 5e zay ao anatin'izay ary ilay izy tena hoe natao tsinjovana ho an'ny sahigana satria ireo croix rouge ireo a tena mitety tanàna any amin'ny fokontany mihitsy a mitady zay tena hoe olona faran'izay sahirana ho ampiana zany a anaovana an'izao didipotra fobe isan-taona zao eo amin'ny 300 eo zao no atao amin'ity taona ity a dia le fomba anaovana azy le fomba moderne zany fa tsy hoe akory hoe sahigana dia hoe anona fa le tena le amin'izay mamety azy zany efa satria ny dokotera amin'ny ankapobeny manko efa nofanina anao an'izay fomba izay daholo aloha ny masotsivana l'izy tena hoe mamem-poana mihitsy ka ary arak'ilay voalaza teo raha hoe ireo indray ary no mbola omeny reto FAF5 reto fanomezana misy kilalao misy vary misy savony misy ohatran'izay ao anatin'izay dia ny croix rouge a isa-pokotany satria misy solotena isaky-pokotany dia ry zareo zany no efa mahita hoe izy ny tena sahirana ho anaovana an'ilay izy